Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ahoana ny fomba hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Izay indray no entina amintsika amin'ity vidéo manaraka ity. Misy fotoana tokoa ravana tena mila mamantatra ianao ny sitrapon'Andriamanitra hoe mety sitrapon'Andriamanitra sa tsy sitrapon'Andriamanitra ty zavatra ty ataoko, alehako. Na hoe ty olona ty ve ano sitrapon'Andriamanitra hiaraka amiko sa tsy ty olona ity. Mametraka an'izany fanontaniana mandrakariva isika, ahoana ny tokony hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Misy fomba anankidimy izay ho atoroko antsika eto, fomba hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny anankiray amin'ireo ihany no tena conseilleko antsika. Fa ny anankefatra amin'ireo dia mety ahafahana mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ihany kanefa tena mila fitandremana be. Mila fitandremana be. Le efatra aloha izany resahako voalohany. Voalohany dia le hoe manantona mpanompon'Andriamanitra. Fanaon'ny olona ny hoe mpanompon'Andriamanitra izy hoe mety sa tsy mety zao zavatra zao, azo atao sa tsy azo atao, tokony hanao an'izao sa tsy tokony hanao an'izao. Dia iny azo atao kanefa tena mila fitandremana be satria raha manantona mpanompon'Andriamanitra roa ianao na telo dia hitanao fa samy hafa daholo ny fomba ambaran'ireo mpanompon'Andriamanitra samy hafa ireo. Ary indraindray koa ny olona izay zatra manantona mpanompon'Andriamanitra dia tsy mahay mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'izy tenany intsony fa efa zatra miankin-doha amina mpanompon'Andriamanitra. Kanefa dia tadio tsara fa ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra tsy amina zavatra goavana ihany fa amin'ny zavatra isan-karazany madinidinika dia mila fantarina foana hoe tokony hividy an'ity sa tsy tokony hividy an'ity, tokony hanao an'ity sa tsy tokony hanao an'ity, tokony hamoaka an'ity vola ity sa tsy tokony hamoaka an'ity vola ity. Ka raha ireny zavatra raha zatra manantona mpanompon'Andriamanitra ianao dia lasa zaza ra-panahy ianao. Tsy afaka intsony hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa miankina amin'izay zavatra izay. Ka mila hitandremana be izay manantona mpanompon'Andriamanitra izay. Tsy hoe tsy azo atao. Azo atao tsara mihitsy manantona mpanompon'Andriamanitra mangataka vavaka, mangataka fampahirezana, fa tsy hoe hidikte ny fiainanao ilay mpanompon'Andriamanitra hoe tiany atao na tiany tsy tokony atao. Zay ny tsy mety. Fa raha afaka makany ianao mangataka torohevitra fa tsy izy akory no hoe hidikte hoe izao no ataonao na izao no tsy ataonao. Zay aloha ny voalohany. Faharoa dia mba hampiasa nofy. Be dia be koa ny olona no rehefa mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia miandro hoe hanofy. Dia ny tena amin'ny alalan'ny nofy aloha Andriamanitra ao anatin'ny soratra masina na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia tena hoe miteny amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra. Ary hatramin'izao dia za mino fa mbola miteny amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra. Kanefa dia zao mila hitandremana be koa io satria ny nofintsika io dia na dia vola aza tafiditra anatin'ny nofintsika io. Tadio tsara fa rehefa tsindrin'ny mpamosavy ny olona anankiray dia lasa mivadika ny nofiny. Lasa misy ohatran'ny zavatra hitany anatin'ny nofiny ao dia zany hoe na dia ny nofinao aza tafiditra anatin'ny nofinao iny ny mpamosavy. Manodina mampatahotra anao anatin'iny nofinao iny. Ary ny soratra masina koa dia miteny arakaraka ny habetsaky ny fahasasarana sy ny asa izay ataon'ny olona koa ny mahabetsaka ny nofiny. Dia indraindray zany mila mitandrina tsika fa sao dia nofy ririnina fotsiny kanefany dia tonga dia adikatsika hoe zao ny tian'izany nofy izany tenenina na zao ny tian'Andriamanitra tenenina amiko dia lasa ohatran'ny hoe mampiteniteny foana an'Andriamanitra ianao nefany tsy niteny akory Andriamanitra. Zany akory tsy midika hoe tsy azo ampiasaina ny nofy. Mety misy fotoana Andriamanitra mbola hiteny amin'ny alalan'ny nofy fa tsy azo atao sistematika hoe isaky ny hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia hiandry nofy foana. Zay zany no tiako tsindrina amintsika. Ny fahatelo dia le hoe bitsika ny fanahy. Misy olona indray rehefa hoe mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia lasa izy mandeha makany amin'ny tany foana na lasa izy mandeha dia manginy eo izy dia mihaino ny zavatra mandeha anatin'ny sainy eo izy, zavatra mandeha anatin'ny lohany eo dia iny no teneniny hoe zao mihitsy ny tenin'ny tompo tampoko. Tadio tsara fa mahamitaka zany mila mitandrina ny amin'izany tsika. Andriamanitra dia tena miteny anatin'ny saintsika any. Fa mba firy amin'ilay teny be dia be tonga anatin'ny saintsika eo no avy amin'Andriamanitra dia haintsika ve manavaka hoe ty avy amin'Andriamanitra ty tsy avy amin'Andriamanitra sao dia conviction antsika ihany no lazaintsika hoe zay ny tenin'Andriamanitra. Tadio tsara fa Petera nisy fotoana rehefa nanontany Jesosy ataon'ny olona ho iza moa toy izy hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Toy Jesosy hoe tsy avy aminao no niteny an'izay teny izay fa fanahy masina no nampitenanao an'izay teny izay. Zany hoe ilay fanahy masina nanome an'izay teny izay tao anatin'ny sainao. Tapitra izay teny izay toy Jesosy hoe ho vonoina ho faty. Toy izany hoe Petera manao hoe sanatria aminao zany. Toy Jesosy hoe anivoako ianao ry Satana. Ray minitra eo ny tenenan'ny anjely no niteny taminy dia ray minitra aorianan'izay efa devondra iny nampiteny azy tao anatin'ny sainy tao. Zany hoe misy zavatra be dia be zany mifamofo anatin'ny saintsika eo ka mila mitandrina tsika. Fa indraindray sao dia diso azy ianao hoe conviction anao ihany dia lasa mpaminany sandoka ianao milaza ianao hoe zao mihitsy ny tenenin'Andriamanitra nefany conviction anao ilay izy dia mampiteny an'Andriamanitra ny conviction anao ianao zavatra izay tsy nitenenin'Andriamanitra akory. Afaka miteny amin'ny alalan'ny saintsika tokoa Andriamanitra fa mila fahazarana tsara ary mila fahaizana tsara mihitsy ny discerner hoe avy amin'Andriamanitra sa tsy avy amin'Andriamanitra zany fa na dia ny tenin'Andriamanitra na ny teny manao hoe izao toetra tsara aloha ny fanahy fa misy tsy avy amin'Andriamanitra ny zavatra izay ambarany. Ary ny fahefatra dia ilay mitady famantarana.
misy olona rehefa mamantatra sitrapon'Andriamanitra dia mangataka hoe asivy famantaran'Andriamanitra hoe ty sa tsy tianao ataoko, asivy famantarana hoe tokony anao an'ity sa tokony anao an'ity, asivy pirofo. Raha ny tena marina ny famantarana tsy zavatra mialoha fa zavatra mandritra. Zany hoe raha misy zavatra ataonao dia manao an'iny zavatra iny anao dia eny am-pandehanana iny anao no asian'Andriamanitra famantarana ahafantaranao hoe ty tokoa kay ilay sitrapon'Andriamanitra izay tiany ataoko. Fa tsy hoe miandry famantarana anao vao maroso. Ny jentilisa no mitady famantarana ozy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny famantarana io ny mahatonga anazy mety ho diso koa dia izao. Mety amin'ny famantarana tokoa Andriamanitra amin'ny fotoana sasany. Fa amin'ny fotoana tsy voatery izay foana zany tsy maintsy ampiasaina satria mety misy fotoana indraindray ilay zavatra mitrango dia adikatsika fotsiny hoe tena ity mihitsy tokoa zany ilay famantarana nomen'Andriamanitra anahy fa nidresaka tamiko ihany na hoe ohatran'izao sy ohatran'izao. Nefa mety zavatra coïncidence na mety misy tsy hoe voatery coïncidence fa mety hoe ianao mihitsy ny mieritreritra tonga dia te handray an'ilay izy fotsiny hoe izay zany ilay famantarana na te tsy izay akory raha ilay izy dia mila mitandrina isika. Reo zavatra efatra reo zany mila hitandremana ireo fa ny tsy dia tena migaran za zany tsy tena miteny amintsika hoe azo antoka zato isan-jato ny fampiasana andreo efatra ireo. Fa ty anankiray ity no tena azo antoka zato isan-jato raha ampirisihako antsika sampianariko antsika amin'ity andro an'ity raha te hamantatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hoe Romaina 12:12 asa manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miovà ny fanavoazana ny saina hamantarana reo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sy ankasitrahana ary marina. Izay ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sy ankasitrahana ary marina. Zany hoe eny teo amin'ny tenin'Andriamanitra ilay zavatra izay mampieritreritra anao dia anontaniany hoe tsara ve ankasitrahana ve marina ve. Ilay tsara dia hoe mahasoa anao ve, mahafaly anao ve, mahafinaritra, mampandroso anao ve ilay zavatra izay horesahana eo aloha. Fa raha zavatra tsy manome voninahitra anao tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Raha zavatra manimba anao tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Ary ny faharoa dia hoe ankasitrahana ve. Ilay olona concerné, ilay olona manodidina anao makasitraka an'ilay izy ve sa mitsipaka an'ilay izy daholo ohatra. Raha vao tsy ankasitrahana koa izy tsy ankasitrahany fiangonana dia efa nidikan'izay zany efa tsy sitrapon'Andriamanitra koa izy amin'izay fotoan'izay. Kanefa dia izao koa amin'ny olona eo ankasitrahany io. Tsy hoe rehefa zavatra tsy ankasitrahan'ny ray aman-dreny na zavatra tsy ankasitrahan'ny olona dia efa tsy izy daholo koa nefa fa mbola misy zavatra jerevana koa lafiny anankiroa ny hoe ilay antony mahatonga ny olona tsy mankasitraka ve mitombona sa tsy mitombona. Ohatra raha misy tovolahy na tovovavy manana olo tiany izy dia miteny amin'ny ray aman-dreny hoe iny ry dada no sy mama no olona miaraka amiko. Dia izy ray aman-dreny hoe tsy ankasitrahana ilay fiarahana. Amin'izay fotoan'izay dia mila manontany ianao inona ny antony tsy ankasitrahany zareo anazy. Raha ohatra hoe tena antony mitombona tsara toy ny hoe mifokarongony ohatra ilay tovolahy dia izy tsy mety fa mifokarongony iny vonoina iny ihany ianao na dia eo aza ny fitiavana zany hoe mitombona tsara ilay antony mahatonga anazy tsy mankasitraka dia amin'izay fotoan'izay mantiny tena fa mety tsy sitrapon'Andriamanitra io. Fa raha ohatra indray ozy ny ray aman-drenao manao hoe tsy tiana iny fa andevo olona mainty amin'izay fotoan'izay tsy mitombona ilay antony satria ny ray aman-dreninao zany mbola rasista ary ilay ray aman-dreninao mihitsy zany ny tokony amboarina mbola manana olana izy ka na dia tsy nankasitraka ary izy tsy mitombona ilay antony tsy nankasitrahana an'ilay izy. Amin'izay fotoan'izay tsy voatery raisinao ilay hoe tsy fankasitrahany ray aman-dreny. Mila fahendrena ohatran'izany ilay izy ary ny fahatelo farany dia ny hoe marina ve. Eto anatrehan'ny tenin'Andriamanitra ny teninao ny fahamarinana. Eto anatrehan'ny tenin'Andriamanitra sao dia misy tenin'Andriamanitra manohatra an'ilay zavatra izay ataonao. Sao dia misy tenin'Andriamanitra tsy mankasitraka n'iny zavatra izay ataonao iny toy ny hoe hanala zaza. Mety mahatsara anao ilay izy satria zany hoe mahatsara anazy satria milamina ny fiainako tsy afa-baraka ohatran'izao sy ohatr'izao. Ankasitrahana ve nankasitraka daholo ny ray aman-dreny alao io zaza io. Fa rehefa tonga teo amin'ny tenin'Andriamanitra izy toy ny tenin'Andriamanitra aza mamono olona. Amin'izay fotoan'izay tsy sitrapon'Andriamanitra zany ilay manala zaza. Ka reo rehetrarehetra reo zany ny tsara jerevantsika azonao antoka zato isan-jato fa rehefa marina io ankasitrahana io ary tsara io dia izay no atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Ary aza misalasala fa rehefa fantatrao fa sitrapon'Andriamanitra ny zavatra iray dia mirosoa avy hatrany manatanteraka azy. Dia raha nasoanao izay vidéo izay dia zarao ary asio j'aime ihany koa ny pejy marque 1615 ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.